malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavany Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Mandeha araka ny fanahy. Mandeha araka ny fanahy. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Atao amin'ny Galatianina toko 5 ny andininy 4:9 hatramin'ny andininy 4:9 farany. Mandeha araka ny fanahy. Isan'izay nahasaro-piaro an'ny apôstôly Paoly loatra ny momba ny finoana marina any Jesoa Kristy. Amin'izany finoana any Jesoa Kristy zany dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa tsy tokony haroharona zavatra hafa tahaka ny lalàna. Ny amin'ny finoanan'i Kristy zany nahatonga azy miteny mafy mihitsy ho an'ny fiangonana tamin'ny Galatia hoe Galatianina adala azy. Neverin'izy ireo mantsy fa rehefa mino an'i Kristy dia mbola hoforana indray iraoraon'ny momba ny maha-olombelona indray na ho baikony ny lalàna indray. Asehon'ny apôstôly Paoly fa izay mino an'i Kristy dia efa olon'ny fahafahana ka tsy ny maha-olombelona azy intsony no mibaiko azy. Hoy izy eo amin'ny 13 manao hoe efa nantsona ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka amin'ny nofo izany fahafahana izany. Tao sy sarian'ny apôstôly arak'izany reto kristianina tamin'ny Galatia reto hiaina ny finoana kristianina tena izy dia ny fandehanana araka ny fanahy. Hoy izy hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny nofo ianareo. Ny hoe nofo eto dia teny entina ilazana ilay maizy azy ny olombelona fahiny izay mbola nibaiko ny mahena ny tena fahiny. Ary ambaran'ireo teolojiana hafa aza fa le hoe antsoina hoe nofo eto dia ilay faniriana manokan'ny tena voajanahary izay mbola mitovy sy azo kilasiana amin'ny mahabiby na ny filaza azy moa dia hoe biby sauvage, animaux sauvages. Arak'izany dia antsoina izay efa mino an'i Kristy nomena fahafahana hiala amin'izany fiainana fahabibi izany na amin'izany filana feno habibiana izany, fa andeha kosa hiaina amin'ny vokatry ny fanahy. Ampitahin'ny apôstôly Paoly eto ny fampitahana roa mazava tsara ary miavaka tsara andaniny ny fandehanana na ny fiainana amin'izay voajanahary mahabiby. Misy izay ambarany 5:20 hatramin'ny 1:20. Misy fitondran-tena adala misa tsy latsaky ny 5:20 tamin'ny saina eo. Fa etsy ankilany kosa ny vokatry ny fanahy dia ambara fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonoana-po. Ny fitoeran'ny olona iray ao amin'ny Kristy ka aneken'ilay olona ny hamono ny maizy azy ny tena, ny mamono ny maizy azy ny tena teo aloha, lay fahabiby no antoka andehanana araka ny fanahy. Hoy andininy 4:20 manao hoe fa izay an'i Kristy Jesoa dia efa nanombo ny nofony
mba mifaniriny sy ny filan'ny tamin'ny azo fijaliana. Raha velo fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Rehavako malala ao amin'ny tompo ny hoe zany mandeha araka ny fanahy dia ny fiainana amin'ny fiainana vaovao izay omen'i Kristy lay efa nanombo ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny hoe mandeha araka ny fanahy dia ny faneken'ny olona anankiray hamafa sy hampandefitra ny maha izy azy ny tena na ilay fiainany teo aloha, nandehanany tamin'ny fitondran-tena adala, tamin'ny tsy fahalalàna izay nahatonga azy mbola andevo ny ota sy izay rehetra ny ainany fahiny. Rehefa io arantsika izay rehetra ny ainana fahiny ka tonga velona ao amin'ny Kristy ny olona anankiray, dia izany antsoina hoe mandeha araka ny fanahy. Noho izany, izay rehetra ao amin'ny Kristy dia miaina ny fiainam-pifankatiavana, ny fiainam-pifaliana ary ny fiainam-piadanana izay tenenin'i Kristy. Miaina ao amin'ny Kristy dia rakofan'izany fifankatiavana sy fifaliana ary fiadanana izany ny fiainany. Tsy hoe tsy mandalo zavatsarotra izy, tsy hoe tsy manana olana izy, saingy izao io aran'ny fifaliana, ny fiadanam-po ananany ny olana izay atrehany. Toa zary falifaly lalandava izy, toa mahatsiaro tena manana antoka fiadanana ao anatiny izy na inona manjo azy, satria efa Kristy no mitondra ny fiainany, efa fanahy vaovao no nomen'ny tompo azy hiainany ho amin'ny hoaviny rehetra indray. Ndao ary ry havako malala, hiainantsika sy santaritsika dia ny ankehitriny zany fiainana mandeha araka ny fanahy zany, ary hiainantsika amin'ny fahafenona kosa rehefa tonga any amin'ny tompo rahatra izay isika. Deo n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra falo misaotra anao zahay, ilay Andriamanitra ny fiadanana, ilay Andriamanitra fanahy, ilay Andriamanitra izay momba sy mitantana anay isan'andro. Endre tompo ny faharavoravonin'ny fonay noho ny amin'ny fahatsiarovanay fa tsy mamela anay irery ianao. Dia indray mametraka eo amin'ny fahasoavanao, eo amin'ny fitahinao, ny hoavinay sy ny momba anay rehetra, ny fanahinay sy ny fisalasalanay. Eny, izay rehetra tsy takatry ny sainay dia apetrakay ampelantananao, fa Andriamanitra mandray an-tanana ny momba anay rehetra ianao. Dia iantosy raiso an-tanana tompo, ny momba anay tsy ara-panahy ihany fa ny ara-nofo koa aza. Ary ejereo rehetra mangetaeta anao, ireo mila famonjena, ireo mila fanavotana, ireo mila fanampiana eo amin'ny fiainany andavanandro. Jereo ka hiantrao ry tompo Andriamanitray, ary amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen.